taranja handball tsy de refiry izy ity nefa ka dia miasa mangina ihany reo avy eo amin'ny ligue Nalamanga manatanteraka ny fiadinan'ny tompon-dakany ka omaly sabotsy dia lalao telo ny tanterahana tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ka hoarantsika eo anatin'ny fanadihadiana ny fihaonan'ny Kosfa voalohany sy ny Saint-Michel saraka jala 7-20 no 7-20 no irotota ny renforcer Kosfa zany lasa équipe roa ny Kosfa rava ny Sporting et rava koa ny Ascaf senior garçon et lasa mameno ny Kosfa daholo zany reo dia sasamo lasa nanao Saint-Michel Etosi. Inona ny tena olana zany ho any Nalamanga amin'izay hoe tsy foronana club hafa zay fa nanio ara lasa miena indray, inona ny tena olana ho anareo ta Nalamanga? Ny olana aloha zany dia eo amin'ilay mpitantana hitondra le club mihitsy sahirana be daholo ny olona mitondra azy dia lasa mandrava le club Sporting zany zao lehibe ny lasa mpandrarahany amin'ny faritra Tamatavy any dia ny ravany mihitsy moa zany raha amin'ny politika ankapobeny zany inona ny mety hoe apetraky ny ligue Nalamanga ho amin'izay kaporoviana totarantsika izay ny zavatra efa apetraky ny ligue Nalamanga moa zany zao dia any amin'ny resaka jeune zany manana zay minime bezaniny miainga avany zany zay satria le lehibe koa efa manomboka hoe amin'ny mahalehibe azy zay efa sahirana amin'ny asa sy ny rehetrarehetra dia lasa tsy dia manana fotoana firy fa aty amin'le jeune zany zao zay no tena mibase an'le relève zany basindray amin'izao. Manahoana nefa ny lafin'ny avy teknika ny mpilalao zany amin'izay misy amin'izao fotoana zao? Ny avy teknika aloha zany sarotra kosa aloha zany ny miambo fa Nalamanga zany tena manana niveau na dia hatrany amin'le minime sy cadette ary fa ny encadreur kosa zany tsy dia ampy atao aminay ny encadrer an'ilay ankizy. Reo jeune reo zao andeha hanao championnat provincial any Tamatavy manomboka 21 octobre hatramin'ny 30 octobre. Toy izao ary ireo vokatra hafa teo amin'ny sokajazavavy dia ny TSBC nandresy ny SBC hatramin'ny 2020 ary teo amin'ny lehilahy kosa dia ny Kosfa faharoa dia niondrika nanoloana ny Saint-Michel Etosi tamin'ny isa tokana 7-30 no 4-30.